fety androany satria fahafantarana azy dia fetin'ny 4e république angamba fahafantarako azy mbola anatin'ny 4e république tsika amin'izao fotoana izao za koa moa raha teo vazaritena dia hoe congé androany tsy miasa ozy izy nivadika eo dana mamonjy fety ianao fa mahazo atao fa tsisy tsy fesady dia tonga zany zay amin'izao fotoana izao manarakaraka an'izany koa mazava be le resaka hoe fampiavaram-pirenena fampiavaram-pirenena angamba tsy hitako ny fampiavaram-pirenena ohatran'izao manomboka eto koa zany dia misy fampiavaram-pirenena fa ny vahoaka malagasy takan'izay teninay moa hoe ny vahoaka aloha ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ohatra tsy mangifiry tsy maintsy atao zay mba atafavoaka an'izao miavo teo réconciliation de zao dia ny manaraka eo ngamba ny fifidianana dia ny manaraka eo ny sénatorial dia ny manaraka eo dia ho hita eo ihany ka ngamba amin'izay fotoana zay dia ho hitatsika fa raha hitanareo zany amin'izao fotoana izao tenako moa zany no candidat faharoa tamin'ny 2e tour iny nisy roa tapitrisa mahery ny fidy tamin'ny premier tour moa dia eo dodolo ny candidat ny premier tour rehetra raha atambatra ny vatin'ireo efa 10 sy telo tapitrisa nisy an'ireo zany hoe 10 fotsiny diany ngamba le raiky ala ka tsy hoe mifamelezana zany fa vazivazy ihany hoa zany teny kanefa zany zao tonga eto dodolo reo hery politika manao an'ity fety ao anatiny zany firesankina-pirenena zay no ngamba no azoko tenenina fa dia manaova fety sambatra androany dia zay no hitako hoe azofana zay